Zaza Ronjatsarivo no kendrena ho vita didipotra faobe eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra mandritra ny volana Jolay sy Aogositra. Tetsy amin'ny BMH Tetsy Isotry no nanomboana izany androany maraina ho an'ny tao amin'ny boriboritany fahaefatra. Zaza 50 ny an'ny boriboritany fahaefatra no natao didipotra tamin'izany ary nozaraina kilalao toy ny baolina sy tomobila kely ary mbola nahazo malabary ihany koa izy ireo. Nanatrika izany ny lefitra fahatelo ny ben'ny tanàna Andriamatoa Ramiaramanana Patrick niaraka taminy koa ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna sy ny delege ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Notsopihiny nandritra izany fa fiara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina handicap international ity hetsika ity ary ireo zanaky ny sahirana no iantefana. Manomboka androany ny famorana fahobe izay karakarain'ny tanàna Antananarivo manerana amin'ny boriboritany enina. Izany dia maharitra 2 volana hatramin'ny volana Aogositra. Natomboka eto amin'ny sambanjara sahanan'ny fahasalamana sy sosialy ety Isotry nafantatra be sy maro hoe BMH izany famorana izany ka nisan'ny olona atao famorana dia misa 1200 na 410 manerana ny boriboritany enina. Izay no azo atao zao dia natao dia hoentina iarahany sy ahafahana manao izay azon'ny komina tolotra amin'ny lafiny ara-tsosialy ho an'ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo.